Lara-pahamehana moa ngamba tsy zao tsika ny hoe zay hoe lara-pahamehana sy lara-pahamehana araka ny voalaza ny ataoko hoe ny démarche stratégique eo amin'ny ministère noho tsy fahampian'ny hoentim-manana eo amin'lohan'le milafo foto-drafitrasa dia be da be ny tokony atao dia mihaino andry zareo zany manampy azy ary natongavana aty dia fanamarinana hoe toy izao tokoa dia mahavelom-bolo satria zavatra vola kely napetraka fanjakana taty nefa be da be raha tsy misy mbola tsy vita izy ireo miezaka izy mifampatoky amin'ny vahoaka dia mahavita zavatra ohatr'izao zay anisany nandanana taty zany hanamarinana zany hoe maromaro ny toy izao ozy izy ny fitenenana mba ahafahantsika mampiakatra ny firenentsika ty amin'ny atingana avoavo kokoa ny ministère dia ezaka avy amin'ny alalan'ny etaeta avy aty amin'ny fotony aty mandrindra an'izay ka raha ohatra mieritreritra zareo hoe marina zany fa le terrain ho an'ny tanora no anisan'ny lara-pahamehana eo dia hojeren'ny ministère zany ny fomba miasa amin'izay ny tany ny azo anampiana azy satria misy ny subvention azo atao fa anatin'ny teti-bola lany teo tamin'ny herinandro teo zany ao anatin'izany ny ao amin'ny ministère misy ihany koa ny amin'ny ministère de l'intérieur misy ihany koa ny amin'ny ministère ny travaux publics dia zay no jereva anatin'le hoe misy ny lara-pahamehana ahafahana mba mamaly an'le manatsara ny fiainam-bahoaka andavanandro aloha zany tsy milaza hoe tsy eritreritra ny foto-drafitrasa lehibebetsika maharitra satria zay ny tenin'ny filoham-pirenena foana zany hoe tsy maintsy amezaka foto-drafitrasa maharitra tsika fa tsy hanaonao petapeta toko kely hoe misy an'izao hoe tsy dia andao atao le trano kely tsy dia atao hoe tsy dia rapitso tsisy mampiasa akory le izy fa tsy maintsy arindry zany zay fandrindrana zay zany tena andedavina mihitsy ao aminatin'ny ministère mpanjakana mba ahafahana ary zay moa aiza ny andrindrana an'izay avy aty amin'ny etaeta ny atian'ny olona mifehy vahoaka miaraka amin'ny vahoaka aty fotsiny ny ezahana dia mba anakely le elanelana misy loatra eto amin'ny firenena misy ane fantatritsika zany eto Antananarivo ary tsika jereo reto mahazo indrindra fa misy ane toerana commune efa tonga tao amiko efa dimy amby roapolo taona commune azy tsy manana bureau commune izy manahirana zany tsy maintsy mba ezahany zany hoe misy litara loatra zany tsy milaza hoe ajanona akory mahavita zavatra ohatr'izao fa raha misy fandanjalanjana tokony atao satria izay zany hitarika any amin'ny firaisam-pirenena ihany koa rehefa mba mahatsapa le olona hoe tsy voajerijery noho ny antony maro samihafa fa laviran-tany ve ara-politika ve tsy zany intsony zao fa tsy maintsy mandanjalanja tsika dia ny faharoa ijerevana azy koa hoe aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny faritra tena andanan'ny investissement aloha mba ahafahan'ny manana valiteny fa tsy hoe ny investisseur ho tonga be da be any jerena ny commune tsy manana birao tsy misy sampandraram-panjakana mihitsy any fa dia voatery le olo hiverina ny fianaran-tsona hiverina ny toliara zay vao azo fahafaham-po dia mahakivy ny mpandraraza zay tsy maintsy arenina zay eo amin'izay ananana zany koa nefa dia entina koa ny anosehana zay fa mbalaza fa tsy afaka anao hoe dia mipetraha aloha nareo miandry anay roapolo taona fa tara roapolo taona ny ilany ary fa anjara amin'ny fanjakana mandanjalanja an'izay ary zay nolazaiko hoe amin'ny teti-bola mpanjakana iny maro ministère manandraikitra zany raha naheno zao tsika tany Asambava nametraka ny vaty fehizorotany ny filoham-pirenena dia ny ministère de l'intérieur ao anatin'ny fond aminy no anangana an'ireny dia ifampizarana io arakarak'le izy mety tonga any aminay le izy dia alefanay hoe ty any amin'ny fampianarana ty manana an'izany koa ny fampianarana ty any amin'ny université ty any amin'ny agriculture ty ao aminay ty fa be da be arakarak'izay ananantsika atao mitsinjarana an'izay farafaratsiny aloha nafahan'ny olona naneo ny alahelo nafahan'ny mpiasam-panjakana mieno hoe ay ve zany reto feon'reto olona mety tsy tafiditra tao anaty birao akory tsy hoentina fanakiana be fatany zany fa ekena hoentina anatsara zavatra zay ny voalohany zay ny faharoa atao anatiny koa sy nefa ahafahanay manana ataoko hoe manana hery lehibehibe kokoa mandeha ankaingina kokoa satria fantatrao efa fantatra le izy misy mety tsy fantatra ahafahana mandeha ho any amin'ny politique nationale français zay ny dedavana ny hevitry ny betsaka io ary fomba iray zany reny ahitanao ny tena hoe ay zao zany no tsy mety any amin'ny fanatanterahana le politika apetraky ny fanjakana ohatra fotsy amin'ny fananantany io satria voalaza benibeny lalàna momba fananantany zany nefa 100 taona lasa ny ainatsika zao 100 taona lasa angamba raha sary ny tavela any tsisy olona tety tsisy foto-drafitrasa tety nefa amin'izao fotoana zao dia noho ny pression démographique zay misy
ny exode rural makaty amin'ny tanàn-dehibe dia fa tsy ireo nytono manodidiny tony zao ahoana moa mbola ilazana ny tony hoe tsy ho taninarivo amin'izao fotoana zao zay zany le hevitra amin'le izy ampifanarahana zay fitantanana any amin'ny ataoko hoe fijanjarana amin'ny fahefana zay sy ny lafiny économique zay dia efa nisy an'izay investissement na ninona dia ny tany eo tsy maintsy alamina zany zay ka zay ny natsaran'io fa eo andalantsika amin'izao fotoana zao any amin'ny herintaonandro ten'Andriamanitra ny février mars zany mipetraka amin'izay le proposition apetraka any amin'ny session mois de mai amin'ny herintaona le volavolan-dalàna zany mbola amin'ny assemblée rehefa nahazo an'izay feo mbola itoy moa io any Tamatave sy ny sisa zay ny anton'iny ary tsy izy rery fa maro sampan-draharaha zany eo amin'ny ministère tady an'izay feo zay misy ao hitantsika ao Antananarivo misy ataon'ny notaire misy ny ataony any anangonana an'izay hevitry ny rehetrarehetra zay